Empiratanana ry havana hoentsika miteran'Andriamanitra ny salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Dia ny hira 7:20 andininy voalohany ihany. Salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Dia ny hira 7:20 andininy voalohany ihany. Dia mbola ho ampitombona aminareo ny ry havana amin'ny fahasoavana amam-piadanana fa amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hiaraka hitsangana ary tsika hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fa 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mirafy firam-baovao an Jehovah fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanana kavanana sy ny sandriny masina nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny, teo amasony jentilisany na nehoany ny fahamarinana. Efa nahatsiaro ny famindra-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitra ny vazatany rehetra. Amen. Mankalaza manome voninahitra anao zahay ry tompo malalanay fa sitraka indray ny arahanay miombombavaka amin'ity anio ity anatrika anao Andriamanitra tokoa ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra nanome anay ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ahafahanay mianka ao anatin'ny fahasoavanao ny mahazanak'Andriamanitra anay. Tompo malalo ankehitriny dia matsiaro tsy tanteraka ny tsirairay avy koa mamindrafo ny amin'izany tsy fahatanterahana izany ary mety izy ianao anatrika feno izao fotoana izao ary izay rehetra tanterahana eto tompo dia mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Dia aza velanao ho angahiay ny tsirairay avy fa ataovy tafaray aminao ary ny any an-dalana ihany koa tompo izay mikasa mony izao fotoana izao dia ianao ny anafaingana ny diany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany misaotra indrindra tompo. Amen. Petraka ary tsika. Iaino sahady ny fampianarana izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina isika. Mialohan'izay dia ataontsika ny hira 900 ny andininy voalohany ihany. Andraisantsika izany fampianarana izany ny hira 900 ny andininy voalohany ihany. Tutuku dificipika kukuanja manisha Keni pasu aina yeriki Wauani zai mazu Sue, sua, sue, sua Sarubini chakuzani divina Wangutena Dera sy mankalaza ame voninahitra anao ndray zay Andriamanitra ny tanotananao anay afaka mamaky, mandinika ary mandray ny afatry ny teninao. Mitarehanay fa nay masinao
amin'ny anaran'i Kristy Jesoa. Amen. Lioka toko 2 ny andininy 9 hatramin'ny 14. Lioka toko 2 ny andininy 9 hatramin'ny 14. Mivaky eto izao ny anaran'ny Tompo izany. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany izany nitoetra tany Antsa, nitandriny any ondrony tamin'ny alina. Ary nisy anjely ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary ny anjely taminy: aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo: ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona. Anisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Atao anatin'izao herinandro sambatra izao dia hifantoka ao anatin'ny 110 isika. Ny 110 milaza manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Miseho amin'ny endrika anankiroa ny zavatra iainantsika ao anatin'izao herinandro sambatra izao. Ny endrika anankiray voalohany dia ny fampianarana izay omeko, ary ny endrika anankiray faharoa manomboka rahampitso zoma zany dia ny alatsinainy, talata, larobia, ny asabotsy moa dia manomana ny amin'ny alahady dekona, mbola misy ny TVA. Ny tsenam-bokatra no tena maresaka be amin'ny sabotsy, fa isan'andro koa ny tsenam-bokatra maresaka foana. Misy kaly zao rehefa mirava eo dia amprisiana daholo eo mividy. Fa misy fampianarana omeko dia rahampitso, ny alatsinainy, ny talata, larobia, dia misy film izay ho alefa. Dia mifamatotra amin'ilay lohahevitra amin'ny 110 zany. Ao amin'ny 110 misy teny anankiroa raisitsika hoe mpamonjy no teraka. Io teny hoe mpamonjy io dia teny ilazana ny amperora tamin'izany fotoana izany. Ny amperora romanina rehetra dia lazaina fa mpamonjy, na dia tsy mahafeno ny fepetra, mahampamonjy azy izy. Ary izay no nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny Jesoa ilay tena mpamonjy. Ny dikany hoe mpamonjy dia ireto 7 ireto. Voalohany mpanjaka, ny faharoa mpanafaka, ny fahatelo mpitahiry, ny fahaefatra mpitsampo, ny fahadimy mpanasitrana, ny fahaenina mpitondra fahalalana vaovao, ary ny fahafito mpamorona asa vaovao miavaka tsy hananan'izao tontolo izao. Averiko fandrao misy tsy naharaka mandray notonareo. Ny atao hoe mpamonjy dia mpanjaka, faharoa mpanafaka, fahatelo
mpitahiry, faefatra, mpitsabo, fadimy, mpanasitrana, faenina, zafady, mpitondra fahalalana vaovao, ary fahafito, mpamorona asa vaovao, tsy ananany zao tontolo zao. Dia rehefa raisinao zany hevitry ny teny hoe mpamonjy zany tsy misy amperora romanina na iray azy mahafeno an'ireo fepetra ireo. Dia ny raha an'Andriamanitra Jesosy Kristy izay hany mahafeno an'ireo fepetra ireo. Raha lazaina fomba hafa dia zao, raha olombelona tsotra fotsiny zao ihany tahaka asy ianao tsy misy na iray asa mahafeno an'izany fepetra mahampamonjy izany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, mpamonjy no teraka ho anareo anio. Zany hoe mpamonjy tena 100% mahavita an'ireo asa fito izay voalaza teo ireo. Zay anankiray. Fa ny zavatra anankiray tsara ho fantatsika ihany koa, ny fireneny Israely dia firenena noharian'Andriamanitra mba ho mpamonjy. Saingy tsy nahatanteraka andray koa ilay asa famonjena zay nampiandraketina azy. Jereo kely angeo amin'ny Isaia 4:20. Isaia 4:20. Vakiko any andininy 7:70 sy ny 7:70 dia arao tsara ngey. Isaia 4:20 ny andininy 7:70 8:20. Firenen'ny Israely zany resahan'ny ten'Andriamanitra eto. Tahaka izay efa bevoka, efa madiva iteraka, ka miolanolana sy mitaraina noho ny faharariany, dia tahaka izany izahay teo imasonao Jehovah. Efa bevoka izahay, efa nihetsi-jazy izahay, efa tahaka ny teradrivotra izahay, tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay, ka tsy niteraka ny mponina amin'izao tontolo zao. Misy iraka nampanaovin'Andriamanitra zany amin'ny firenen'ny Israely mba hiteraka ny mponina rehetra amin'izao tontolo zao, mba hitory ny famonjen'i Kristy, andraisa amin'ny olona ny famonjen'i Kristy. Saingy tsy nahavita n'ilay iraka nampanaovina azy zanak'Israely. Dia izy firenen'ny Israely mihitsy no nilaza hoe tsy nahavita famonjena ho an'ny tany izahay. Zay koa ny anisan'ny nahatonga an'Andriamanitra naniraka an' Jesosy Kristy zany, ka nametraka ny fiangonana mba hisolo ny zanak'Israely. Tsy tian'ny olona zany zavatra resahako zany, fa zany noho izy nomena ny fiangonana indray ny hisolo ny zanak'Israely. Dia ndenge ho jerentsika fa i Paoly apôstôly rehefa niova ho kristianina dia gaga mihitsy izy nahita fa ay zany io lay kristianina tsirairay avy io dia notendren'Andriamanitra ho lasa mpamonjy. Io ianao io dia nantsoin'Andriamanitra ary mitendren'Andriamanitra mba ho mpamonjy. Donc jerentsika amin'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 1:10. Romanina 1:10. Ndao irahantsika mamaky ny andininy 7:20 sy ny 4:10. Romanina 1:10 ny andininy 7:20 sy ny 4:10. Vakitsika miaraka dia ho hitanao ao hoe haitsika nataony mpamonjy. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria apôstôly ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanimpoko,
raha mba isy ahazoko hampialina ireo mifanapatsinay aminay amiko mba hamonjeko ny sasany aminy iza ny amonjy i Paoly apôstôly i ran'Andriamanitra apôstôly ny jentilisa natao mpamonjy Korintianina voalohany toko 7 Korintianina voalohany toko 7 dia ndondray ahy rahantsika mamaky ny andininy 20 hatramin'ny 22 Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 20 hatramin'ny 22 vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba hahazoko ny jiosy tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho na dia tsy ambany lalàna sao mba hahazoko izay ambany lalàna tamin'izay tsy manana ny lalàna dia toy izay tsy manana ny lalàna aho kanefa tsy mba olona tsy manana ny lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambany lalàn'i Kristy mba hahazoko izay tsy manana ny lalàna tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba hahazoko ny malemy efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany na iza jereo tsara dia eo amin'ilay fitanisana dia hoe tonga tare amin'ny jiosy aho dia zao mba hahazoko rehefa tonga ao amin'ny andininy 22 dia inona lazay mba hamonjeko mbola mafisy ny tenin'Andriamanitra zany fa ny kristianina dia natao hamonjy ny hafa Korintianina voalohany toko 7 Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 9:12 vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo zany Korintianina voalohany toko 7 ny andininy 9:12 fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na ho vonjenao ny vadinao na tsy ary ahoana ny ahafantaranao raha lehilahy na ho vonjenao ny vadinao na tsy ianao zany ny lehilahy manambady rehetraeto dia natao hamonjy an'izy hamonjy ny vadinao vehivavy rehetra tonga eto zany raha manambady izy natao hamonjy an'izy hamonjy ny vadinao ao alalan'ny fanambadiany zany dia lasa mpamonjy dia mba mifampijery kely zay mpivady eo mifanakaikaiky hoe ty ve ny mpamonjy anahy fa ilay zavatra lazaiko eto ty dia milaza aminao a adiny ny fiangonana ny mitaona ny kristianina mba ho lasa mpamonjy satria isika anie no misy olo-tena ny Kristy eto anivon'izao tontolo izao ary satria hadiny ny fiangonana zany dia omeny tompo antsika ny vanim-potoana ny krismasy 5:22 mba hatserovantsika fa tsika tsiraray avy ireo dia nantsoin'Andriamanitra mba ho mpamonjy dia mba teneno leo akaikinao io mpamonjy ianao hoe teneno izy mpamonjy ianao antany fandrona izy sa mbola vonjena hoe ato anatin'ny ty herinandro ny herinandro sambatra ity zany a dia eto am-boalohany dia ampahatsiarovy ny tenin'Andriamanitra fa isika kristianina tsiraray avy ireo dia mila manana an'izay iraka mahampamonjy izay raha ohatra ka mbola tsy manana an'izay ianao na mety hoe fananana an'izay kanefa lasa vonjena indray dia izay midika an'ilay teny anankiray faharoa mpamonjy no teraka ilay fahaterahana eto dia milaza ilay fahateraham-baovao milaza n'ilay olona vaovao aza donoina fa ity tenin'Andriamanitra ity dia teny nomena ny mpiandriondry zany hoe jiosy olona efa mahalala soratra masina no nitorian'Andriamanitra indray ny filazantsara
ndraindray mantsy everiny olona hoe rehefa hitoriana filazantsara andriamandeha ianao dia efa vita zany tsy mila hitoriana ntsony tsia fa apatserovin'andriamanitra amin'ny alalany zao teny nomena amin'ny mpiandrondro zao fa ny fahateraham-baovao dia mila iaina ny kristianina isanandro mety ho adino mety ho tsy fantatra mety ho zavatra mifanohitra amin'ny fahateraham-baovao indray no ny ainanao dia izay no hitantsika manomboka an'io ao anatin'ireo sarymihetsika izay ho alefa zoma alatsinainy talata larobia dia ampahatsiaro atsika amin'izay hoe misy asa mpanaovin'andriamanitra atsika raha nateraka Jesoa dia isika koa mba mila ateraka tahaka izany fa ny andrasan'ny tompo amintsika dia ny mino an'ilay mpanjaka na ilay mpamonjy teraka sady tanteraka hivavaka isika Jesoa misaotra anao zay fa miatrika indray fotoan-dehibe eo amin'ny tantara ny fiangonana zay tsy mandany andro miady hevitra hoe 5 Desambra marina ianao miteraka sa tsy zany mamaika anay tsy zany zava-dehibe aminay zava-dehibe aminay dia ianao tonga nofo tonga olombelona tahaka anay mba ho fantatray inona no iraka ampanaovinao ny fiangonanao eo anivon'izao tontolo zao ay ve efa notendrenao mihitsy izahay kristianina tsiraray avy notendrenao ny fiangonana mba ho mpamonjy eo anivon'ity zao tontolo zao ity fa misy fotoana tsy fantatray zany tsy nampianarina anay zany fa ny soratra masina nefa mazava ny vakinay teo fa mila ateraka indray zay mila ateraka isanandro aza noho ny antony maro samihafa olombelona mpanota olombelona mora manadino olombelona izay manalavitra nao Andriamanitra saingy anao kosa manatona dia mitahiry anay amin'ny mahampamonjy anao raha miatrika izao asa-pifoazana zao zay dia ho fotoana hahafahan'ny tsiraray avy indray mandiny teny ao anatrehanao ary mamakivaky ity herinandro sambatra ity mba hisiany fiavaozam-panahy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny fiainan'ny ankohona na ny fiainan'ny fiangonana eo anivon'izao tontolo zao amin'ny anaranao Kristy Jesoa nanaovanay izany vavaka izany amen. misaotra amin'ny tompontsika ry havana nahazo an'izany teny mahafinaritra izany inona hoe tsika tsirairay avy mpamonjy dia ny vaovao zany no ambara vetivety isaorana koa ndray aman-drem-pitandrana napita antsika izay afatra mafonja izay dia manararoatra eto ny sampana fifoazana efa mianatra ny any amin'ny sefala zany zao ahafahana mamonjy olona ny asa-pifoazana raha ianao mahazo an'izay anto izay mbola tsy tara afaka mandray dinika anao ny sampana fifoazana mianatra eny Amazoarivo isaky ny asabotsy amin'ny 7 zay zany dia betsaka moa ny zavatra hoentina amonjena fa anisany ho ihany sampana fifoazana amonjenao ny ankonanao amonjenao ny manodidina anao eno ary ny antsony tompo izay nambarany ny ray aman-dreny mpitandrina teo ary roso avy atrantsika amin'ny fanavaozana amin'ny fanoloran-tenantsika dia ny seapitaizana no anao hira ao anatin'izay Sanari kokana, iba batike, itu buatike, sana harpe puninaije, farani anambo, sana na boate, saka chape, itatike. Sanari kokana,
vatsike itoboatsike sanahatra voninahitra farany agnambo sananamboatra zaka jiaby isatsike sikakazo sanaharbavana sambavato sanaharbavana sitagnan-drano tsirano masine tompoinaye tsy masova safanjava tsy lakitana tsitsikidy tsitrombatsine osanatrie oafamisy tompotsike izy fanaye tsy tamaso Valtesua mitarikatsika amin'ny fivavahana kristiane manirakatsike sy sarasarake fahitambatre kofimanarake lelamaye tsy misy tegnobe tompony fanjakana tompony fanjara tsy mamananote tsy tiatena pamonjely panote lelamahery famonjegny izy baba sikakazo sambavato tsy tagnan-drano tsirano masine tsy masova safanjava tsy lakitana tsitsikidy tsitrombatsine osanatrie oafamisy tompotsike izy fanaye tsy tamaso Valtesua mitarikatsika amin'ny fivavahana kristiane manirakatsike sy sarasarake fahitambatre kofiloanarake Cristiane nutenai vavahana Cristiane nutenai vavahana Cristiane nutenai vavahana Cristiane nutenai vavahana vavabe sanarelake sanaritokana ivavatsike itoboatsike sanaharpe voninahitra farany agnambo sananamboatre zaka jiaby hitatsike iroso amin'ny fotoana amin'ny asa sy fampahirezantsika ry havana fa mialohan'izay raha misy sambany vao nanatrika zao fotoana izao a dia angatahana hoe anangatanana ianareo azafady satria misy olona afaka mandray anareo a atsy ambadikatsy a dinidinika foy aminareo miakatreto zany dia mandeha ao amin'ny trano akany ao misy ve toko ndao ary dia ho atsika mpitory a zay rehetra efa nanao nandeha tafika masina na nampiasa ny veufort a dia afaka mandray andreo namatsika ireo mialohan'ny iakaran'ny mpiandry ataontsika ho fomanana angatahantsika ny fanamasina ny hira fa 770 andininy voalohany dia miakatra avy hatrany a izay manana ny anjara ndao ary iombona amin'ny vavaka isika ry havana misaotra mankasitraka anao hatrany izay Andriamanitra ray zanaka fanamasino fa Andriamanitra miteny aminay ianao isaky ny fotoana izay miaino ny teninao izay Andriamanitra miresaka mivantana aminay ianao ary nampafantarinao anay tamin'ity andro androany ity fa manana iraka izay tsiraray avy ireto
ho mpamonjy tahaka anao Jesosy Kristy satria ny asa nataonao no toizanay dia ndreo ary ny tsiraray avy Jesosy Kristy mangataka mandrakariva ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao satria tsy nahatanteraka izany iraka izay nampanaovinao anay tsiraray avy izany. Misy ny efa nanao ihany fa mitavozavoza, misy ny tena tsy nahafantatra mihitsy fa ny rahanao amonjy dia meteza ianao amindra fo, meteza ianao amela heloka. Aoka ny rahanao izay latsaka tao Kalvari ampianadio ny tsiraray avy ary indrindra Tompo aoka ny herin'ny fanamasinao hitahiry ny amin'izay maha-olom-baovao anavao ny tsiraray avy hatrany ianao isan'andro amin'ny fahefan'ny teninao. Ary raha ho vakiana ary ny teny fanomezam-pahefana izay entina andrenana an'izao asa masina izao dia aoka hisy fahefana izany teny izany hombay ny fanahy masinao mba hanavao ny fiainanay tsiraray avy. Ary aoka ianao Jesosy Kristy hikasika indray amin'izao ora sy fotoana izao ka tsy ho verimaina Tompo izao fotoam-pivoazana izao fa tena ianao mihitsy no ampahery ampiorina finoana ahafahan'ny tsiraray avy indray manao dingana vaovao miainga amin'izao ora sy fotoana izao. Dia meteza ary ianao hiasa manan-kereto Jesosy Kristy satria ny nahatongavanao dia ny andrava ny asany devoly dia meteza ianao tena hiasa manan-kereto ka ny teninao androdana sy anjera andrava zay rehetra tsy nambolen'ny tananao any anatin'ny fiainan'ny tsiraray avy ihany. Miasa ianao Jesosy satria fantatray fa raha ianao no miasa iza moa no asakana anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Ovakina ny teny pahefana entina hanorenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'iray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka dia minia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray mena rano izy ary na dia hisotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasaka nitory teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambony tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaika ety ambony tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azona avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ao foany aho. Ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nandrahandray ihany ho andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Vavaka isika Jesosy Tompo misaotra anao noho ny teny pahefana izay novakiana teo anorenana izao asa masina izao satria ny teninao efa nanehoanao ny voninahitrao tamin'ny toerana maro sy tamin'ny olona maro ary mbola anehoanao zava-mahagaga indray
amin'ny tsian'io ity. Masina ny teninao, teny fiainana mahatonga masina ny teninao, teny fiainana mahatonga fahariana vaovao aty anatinay a, fa nilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Teny sabatra roa lela, enti mandresy ny mpanjaka ny fahamaizinana izay tsy mahavokatsoa eny tontolo eny. Koa raha roahana sy hodidina amin'ny anaranao, lay fahavalo manakorotana ny fiainany reto vahoakanao, dia ny fanahinao masina no ahatanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran Jesosy Kristy manankira van Nazareta, ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra velona tompony hery sy ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran Jesosy Kristy no zaona mandidy sy mandroaka ny asan'ny aizina rehetra. Izay rehetra tsy asan-tanan'Andriamanitra, mampahory zanak'Andriamanitra didina sorana amin'ny anaran Jesosy. Mivoaka zao de zao, ny devoly sy ny miaramilana, hoento manaraka anareo ny forongonareo rehetra, ny aretina, ny fitaka, ny lainga, ny asa ratsy rehetra zay mahatonga zanak'Andriamanitra rehetra, tsy anatanteraka ny tenin'Andriamanitra ka tonga azy rehetra tsy hamonjy. Didina soroana amin'ny anaran Jesosy Kristy. Izay rehetra tsy asan-tanan'Andriamanitra, mandeha amin'ny farimy rehatra avy zao de zao, mivoaka amin'ny anaran Jesosy Kristy. Efa nividiny Jesosy Kristy lafo tamin'ny rano reto zanany reto. Tsy ananareo fahefana intsony, fa avaly efa resy ny devoly sy ny forongony. Koa didina amin'ny anaran Jesosy, mivoaka amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy, mivoaka amin'ny anaran Jesosy. Vavakatsika. Jesosy misaotra ny amin'ny herina tafinao any mpanomponao, fa amin'ny finoana no andraisanay. Fa ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona, nandresy ny fahafatesana, no nandrava ny asan'ny Satana teto, ka amin'ny finoana no andraisanay, ny fanafahana zay entinao Jesosy Kristy. Fantatrao ny vahoakanao tsirairay avy, voisanao hatramin'ny volondohany, ny tenina aloaka ny vava ny hatrany anatin'ny fony dia fantatrao. Ireo Jesosy ny vahoakanao, amindrao fo avelao eloko, ho aiza moa izy ireo, fa ianao ilay Jesosy Kristy izay tonga hamonjy ny mpanota mibebaka. Raiso ny fanoloran-tena n'ireo vahoak'ireo, raiso ny fanoloran-tena ny tsirairay, manavao an'izany ho tia sy hanompo anao Jesosy Kristy, lay mpamonjy tokana ary mpamonjy ho an'ny olona rehetra. Jesosy dia henoy ny hetahetam-po ny tsirairay avy, fa fantatrao izany. Hanatona anao izy, satria ianao no efa niteny, fa izay manatona azy tsy mba misy ho lavitra mihitsy. Dia raiso ny fanoloran-tenany amin'ny anarany Jesosy. Amen. Eny ary, ho fandaminana ho antsika le marary esana isan'andro reny a, avy atrantsika dia mivady atam-badika ato a, atsika no esana. Ary faharoa manarak'izay a, ho antsika izay tena hoe misy devoly manelingelina ka mila fandroana, dia mivadika eo ambadika koa tsika. Dia ny ambon'izay a, fa metrahan-tanàna tsotra fotsiny ihany. O Jesosy hoe, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izaho no ame fitsarana. Dia ny hira fa 8:20 FFPM no ataontsika. Mpiandry le ny asa ty ato a, tsy midina antsika fa avy atrantsika dia mivadika tambadika ato. To dia mivadika tambadika ato le mpiandry le teto e. Ndawary. Baba
raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny fahoriana rehetra. Ataontsika ny hira FFPM 5:20 hira FFPM 5:20 miorena mafy tsara. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fanaonao tahaka ny rahona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ataontsika ny hira FFPM 4:700 ny raiko feno antra 2:7. Sa
Ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Ny hira fifoazana laharana fa 750 sy 300. 750 sy 300. Jesosy indreto ny olonao.
Jehova no anjarako ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Hira FFPM 479. Jehova no mpiandry ahy tsy hananjafa mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra. Ataontsika ny hira FFPM laharana fahatelo. Hira FFPM laharana fahatelo izy soranay ane. Jesosy Kristy tomponay mankasitraka anao izay efa vita ny asa tamin'ity anio ity. Tsapanay tompo fa teto ianao ny tomponasa fa fitaovana omby teo am-pelatananao ny mpanomponao izay nanatanteraka an'izany. Ndreo ary ny vahoakanao Jesosy tehirizy izay rehetra nomenao azy mba hiaina ny velomany ary ny asa matiny sy tanana dia tsy hanaraka azy ireo ary
tsy angalatra ny teny izay fanomenao Jesosy Kristy. Dia mankasitraka anao izay tompo tamin'izay rehetra nataonao tamin'ity anio ity. Mankasitraka tompo tamin'ny fanolora-tena ny tsirairay avy. Teo hoe nanome rako fisaorana rako boady ary taona nanolo tena dia isaorana ifeno anao izany. Ingany Jesosy rehetra ny elana izany dia ianao hanondra izany avy zato hoe tsy hanapahataperana. Dia fifaliana sy fiambonanay Andriamanitra dia atambatra izany vavaka izany ilay vavaka nampianarao Jesosy manao hoe rany ao izany an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo any manasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay ny eloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy famanafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tozao indrindra avana ny afatra ho antsika rehetra izay nandreny asa sy fampahirezana tamin'ity anio ity. Hitantsika izany amin'ny Jaona toko 7 ny andininy 7. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andininy 7 sy ny Jaona voalohany toko 4 ny andininy 4:10. Mitsangana isika dia rehefa samy nahita dia miara-mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Jaona toko 7 ny andininy 7 ny vakiana voalohany dia aorianan'izay ny Jaona voalohany toko 4 ny andininy 4:10. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko marina aminareo dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 4 ny andininy 4:10. Ary izahay efa nahita ka manambara fa indray efa naneraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay apetraka indray aman-dreny mpitandrina dia iraintsika ny hira 7:30 sy 300 ao Tompo. Tanteraka amintsika rehetra ny nitsodrano tononona amin'ny anarany tompontsika. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy, fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tia any Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona mandrakizay. Amen. Rehefa mirava eo tsika izany dia mbola ao ny tsenam-bokatra krismasy misy sakafo be dia be ao, misy masira, misy mamy, azo atambatra koa ilay izy vao maika mampatanjaka koa izany. Raha-pitsy manomboka amin'ny firy ny tsenam-bokatra. Isaka ny isan'andro izany amin'ny 3 manomboka ny tsenam-bokatra, raha-pitso amin'ny 3 izany ny fampianarana sy ny sary mihetsika izay toyny izay fampianarana izay isaky ny hariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora toy ny mahazatra antsika izao izany. Ho an'Andriamanitra irery any aneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Jesosy misaotra betsaka anao izay efa vita indray ny asa. Indreto ny mpanomponao Jesosy